Amboa maro vato mifidy. Amboa maro vato mifidy. Amboa maro vato mifidy. Seo fahasivy aoriny ny famoahana amin'ny valim-pifidianana ofisialy. Mankasitraka antsika hatrany manjo ny onjam-peo amin'izao vaovao izao ary manasa antsika haharitra iaino hatramin'ny farany. Tao aoriana namoahany fitsarana avo momba ny lampanorenana ny vokatra ofisialy ny fifidianana dia nanao fanambarana ny kandidara folo amin'ny tsy fanekeny ny vokatra. Arak'izany dia isy ny hetsika izay ho tanterahiny anoherana izany vokatra izany. Tsy ekena, laviny ary toery no hiatrany izy, ny alatra sy ny fanodikodinana ny safidim-bahoaka. Nampiantso mpanao gazety izy ary arahantsika ny lahateny nataony. Tsika mihitsy ny alabato tompoko lasy tompoko vavy. Manana profitsika manamarina fanandresy. Lavitsika ny fanodikodinana ny safidim-bahoaka. Toeritsika ny osoka sy ny kolokolo tamin'ny fifidianana. Miantso anareo mpomba ho tonga eny amin'ny kianjan'ny lakolosy raha pitso. Aneo zany tsy fakasitrahantsika ny voka-pifidianana zany. Hiaraka hitaka ny marina isika. Manainga anareo mpitandro filaminana ihany koa ny tenako. Hiaro ny safidim-bahoaka. Fa eo amin'ny sehatry ny fahasalamana kosa. Ary eoko zay koa fa tsy misy vaovao ilaina ankoatran'izay e. Na dia mbola tsy salama aza ny bandy tsy maintsy hiankatrany amin'ny vilona hanotrona ny hetsika. Fa tsy mbola fay foana ve lary mahery Ka tsy maintsy mitolony zay rehefa tsy rariny e. Nahoana ny savidinay na hodikodina takan'izany e. Elaza nge tsy nifidy akory ka safidiny lahoana moa e. Zany rehetra zany no antony andehanako hitokona any da toa. Rehefa samy tsy nifidy any dia mba mitaka ny fahamarinana. Any amin'ny sehatra politika amin'ny masony rehetra amin'izao fotoana izao. Tomefy olona toa ivelan'ny kianjan'ny lakolosy any keo maraina. Nosakana ny mpitandro ny filaminana nefa izy ireo tsy hiditra teo an-kianja satria mbola tsy tonga ny mpitarika. Efa nipaika mita atao vovonana vao tonga tena nitoerana ny kandidara folo ka nandray fitenenana avy hatrany rehefa avy niresaka tamin'ny mpitandro ny filaminana. Isorana tena isorana ianareo vahoaka tonga namaly ny antso. Tsy manaiky ny alabato isika. Tsekena koa zao fanakanana tsy anio hevitra atao miaramily zao. Isy fanambarana ataoko anio hariva ka amin'izany no ilazana amintsika amin'ny fanapa-kevitra sy ny toromarika amin'ny tiasika ty raha ty. Tsy maintsy mijoro amin'ny fahamarina sika. Ka nanahoana ny tany andrenivohitra tany ro mahery Anga zay navelan'ny monitra tao amin'ny kianjan'ny lakolosy e. Anao fanambarana eo ngiara folo zao fa alefaso aloha ny radio. Araka ny efa nolazainy kandidara folo io maraina io dia nisy tokoa ny fampiantsona mpanao gazety ka nanaova ny fanambarana mikasika ny toedrarà misy eto amin'ny firenena tao aorian'ny famoahan'ny HCC ny vokatra ofisialy. Arahintsika ary izany lahateny izany. Noho ny tombontsoa ambony firenena ary ho fanajana ny ara-dalàna sy fandalàna demokrasia rehefa avy mifandinika tamin'ny kandidara isara ny tenako dia manambara etaona fa manaiky ny valim-pifidianana. Koa miaraba sy mirakosoa ho azy aleo alasa amin'ny fitondrana amin'ny firenena. Ny fanaiky izay fa hiara-iasa sy fametanana andamina sy ampandroso ny firenena. Tsapako tokoa fa tsopanantenana misy eo aminareo mifidy kanefa miantso anareo ho tony. Ndre mandeha sika mantavaka ka tsy andevitsotro be. Sotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy. Zay mihitsy ny jivoako amin'ity resaka politika tika. Ay zalahy mifanaraka ihany any fa ny tena fotsiny ity no mitondra takaitra no nisetrasetra tamin'ny arovana andrafolo. Ataovy anatra ao amin'ny sisa lesy ranondraraka iny. Ny fihavanany eto toerana ndeha vitrana fa amboa maro vato tsy tokony ho zarazarain'ny resaka politika sy tsy fitifikevitra. Raha toka manaraka ny lalàna, fitsipika ary fenitra ny fifidianana natao dia fahendrena sy adidi ny fanekena ny valim-pifidianana. Araka ny 770 amin'ny South Africanina momba ny demokrasia sy fifidianana ary fitantanana, ny firenena mpikambana rehetra dia tokony hametraka ny fehezam-pitsipika amin'ny fitondran-tena ny tokony mijoro ara-dalàna sy ny governemanta ary ny mpanao politika mialohan'ny fifidianana
mandritry ny fifidianana ary aorian'ny fifidianana. io fitsipika io dia mirakitra ny fiaken'ny mpandray anjara ara-politika mba hakatoa ny vokatry ny fifidianana na hanohitra azy amin'ny alalan'ny fomba ara-dalàna. Amboa maro vato mifidy. Amboa maro vato mifidy. Amboa maro vato mifidy. Tantara novokarin'ny coalition des radios ao anatin'ny tetika sapef Madagasikara ary tohanana ny vondrona Europeanina izay nadika avy tamin'ny bokotolo lalana ho an'ny olom-pirenena ho fiara-mientana amin'ny fitandrona ny filaminana mandritra ny fifidianana. Amboa maro vato mifidy. Amboa maro vato mifidy. Amboa maro vato mifidy.